Miarapa-tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny MBS ianao amin'izao alina izao. Manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovaon'ny fampelezan-kevitra avy hatrany no anokafana ny fotoana. Atao majanga ny kandida Marika Ravalomanana laharana 520 Maly. Feno hipoka ny kianjan'ny Magaro fitiavana tamin'ny fandraisan'ny mponina azy na dia fahariva aza ny andro. Tahaka ny fanaony moa mandritry ny fampelezan-kevitra dia nanazava tamin'ny mponina atao mahajanga ny kandida Marika Ravalomanana mikasika ny manifesto na ilay dina ifanaovany amin'ny vahoaka malagasy. Nampianatra ny mponina ihany koa izy ny amin'ny fampiasana ny bileta tokana. Jessica Miray. Tsy nisy niala ny mponina mahajanga omaly tamin'ny fiandrasana ny kandida Marika Ravalomanana satria dia mbola feno hipoka ny kianjan'ny Magaro fitiavana na dia fahariva aza ny andro. Tamin'ny enora latsaka no nigadona teo amin'ny serana mpiara-manidiny Philbert Tsiranana izy omaly hariva. Faly ny tenany ary tena faly tokoa tamin'ny fiandrasan'ny mponina azy. Nentiny teo anatrehany vahoaka marobe tao mahajanga ihany koa ny vinanasany sy ny velirano ifanaovany amin'ny vahoaka malagasy na ny manifesto. Ni manifesto zany dia famezadoky mametika anareo aho fanafiday anareo novambra laharana fadimyroapolo vona mahajanga tanterahantsika tsarana manifesto voalohany hoamboarina indray ny lalana reka eto Madagasikara tsy manavy tsy manavo antsika manambola lalana fitotoana fitotoantsika teo na vita 9200 km 9200 km zany hoe mila mahery isan-taona zany eo fandriam-pahalemana io tsy vita moramora fa izao nanaovantsika azy tsy maintsy hoarovana aloha ny olona sy ny fananana ary ny tanina dia izao nanaovantsika azy fandriam-pahalemana ny fandriam-pahalemana nge tao arinany 7 tamin'ilay kodeta iny vo tena nilongatra tao arinan'iny paritaka ny basy ny fitaovam-piadina ary zay tsy voafetrony izy fa milaza aminareo tsara fa raha tonga dady mameteny entiny dia mandeha petra tsara. Nanazava ny kandida Marika Ravalomanana laharana 520 ny mikasika ny mapy andiany faharoa. Voafehy ao anatin'ny mapy andiany faharoa avokoa ny mikasika ny fampandrosoanan'i Madagasikara toy ny fampitomboana indray ny vola miditra amin'ny vahoaka malagasy tsirairay ary ny ampiakarana ihany koa ny sandam-bola malagasy. Ampitombo ny fidiram-bola ny olona tsirairay avy. Tsisy fiovana mihitsy ny fiainanareo raha tsy mitombo ny fidiram-bola any am-posinareo any. Eo indray ny sasany milaza hoe ahoana indray zany reo le manao kopy hoe ahoana raha fomba mpitona azy tamin'ny dadany alateny tamin'ny 7 10 000 FFG ny $1 antsika miresaka zao 20 000 adonao zany hoe efa nitotongana be zany devalue ny vola malagasy ho averina indray aho 10 000 FFG $1 miaka zany ladavola. Nampianatra mponina tao mahajanga ihany koa ny kandida laharana 520 amin'ny fampiasana ny bulletin tokana ary namafisiny ihany koa ny mahakandida ny malagasy rehetra ny tenany fa tsy hany antoko-tiko i Madagasikara sy ny KMMR irery ihany. Ny fonctionnaire tsy ho adino mihitsy anareo fonctionnaire avy any matao satria eny fantatra
fa tena tsy mahatonga volana tsy mahatonga hoe volana mihitsy ny akaramana tsy maintsy reva-daty rehefa ny amatao nandritra izay fotoana rehetra izay dia tsy nisy niala ny mponina tao Mahajanga na dia efa maizina aza fa liana tokoa amin'ny vinanasa ny kandida Marc Ravalomanana. Fa nisany nanatanteraka izay fampelezan-kevitra izay ihany koa ineny Lalao Ravalomanana ho fampandaniana ny kandida Marc Ravalomanana tamin'ny androany dia tao amin'ny boriboritany fahadimy no niteteziny ka fokontany maro tamin'izany no notsidiany toy ny tao Andranombe-Vava sy Andravoahangy. Amin'ny fampelezan-kevitra ataony tahaka izao moa dia mampianatra ny mponina hatrany izy amin'ny fampiasana ny bileta tokana. Jessica Miray. Ny tao amin'ny boriboritany fahadimy androany no nanatanterahany ineny Lalao Ravalomanana ny fampelezan-kevitra. Ny tety fokontany maro izy ka anisan'izany ny tao Andranombe-Vava sy tao Andravoahangy. Nisy nandritra ny fandalovany ny fizarana sakafo masaka ho an'ireo be antitra. Ny tafa mivantana tamin'ny mponina ihany koa ineny Lalao Ravalomanana nampahafantatra ny vinanasa ny kandida Marc Ravalomanana. Fa indrindra ny mikasika ilay manifesto izay fanomeza toky ho an'ny vahoaka malagasy. Tahaka ny fanaony rehefa mitafa mivantana amin'ny mponina toy izao dia mampianatra hatrany ny mponina izy amin'ny fampiasana ny bulletin tokana. Ty le bulletin tokana ty mihitsy izy ty. Rehefa tonga amintsika misy zavatra vaovao. Ny zavatra vaovao alohan'ny andraisantsika an'ity dia mijereva fa misy sonia bron délégué de vote anankiroa atao ambadika ato. Tsy anareo akory manao sonia fa misy délégué de vote anankiroa dia misy ny soniany ato. Izay vao raisiny ity. Raha vao tsisy sonian'olona ato anankiroa any délégué de vote dia maty ny vatosika. Dia rehefa tonga amin'izao loharitsika dia ity le izy. Ity le laharana fa 520 ty misy cross ty eo akaikiny ty maitsomaitso faharoa ty tonga dia mifanandrify amin'io dia manao an'ity cross ty tsika. Ity cross ty manamarika fa laharana fa 520 misy sarany dady eo dia misy numéro 520 ty. Nampatsiahy even'ilio olona Olga Ramalason nandritra ny fitafany tamin'ny mponina ihany koa androany fa tokony ahay safidy ny malagasy mba tsy verenany ny niseho tamin'ny taona 2024 indray satria ny vahoaka izao no tompony safidy. Ny firenena vanina dia mila olo-pirenena vanina. Isika rehetra olo-pirenena vanina fa ametraka filoham-pirenena vanina ihany koa. Iza ilay filoham-pirenena petraka? Mila mahay misafidy tsara mba tsy verina tsony ny tantara taloha. Tome fiolona trano moa ny fampelezan-kevitra izay tanterahany Tiako Madagasikara sy ny KMMR satria liana te hafantatra ny olona ny mikasika ny vinanasa ny kandida Marc Ravalomanana. Eo amin'izay vaovao ny fampelezan-kevitra izay hatrany mitoy ny hetsika nisy ny fampelezan-kevitra avy amin'ny antoko Tiako Madagasikara sy ny komity manohana ny Marc Ravalomanana manerana ny noso fampandaniana ity kandida laharana faha 520 ity. Nanatanteraka fampelezan-kevitra arak'izany ny KMMR avy any Mandoto ka nisy ny fitetezana fokontany maro tany an-toerana ary indrindra ihany koa ny fampianarana ny olona amin'ny fampiasana ny bulletin unika hatrany. Commune Mandoto, district-ny Betafo ary faritra Ivakinankaratra. Anisany mbola miandry fatratra ny everena ny kandida Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana. Taratra izany nandritra ny fampelezan-kevitra nataony avy eo anivon'ny KMMR na komity manohana ny Marc Ravalomanana sy ny antoko Tiako Madagasikara. Satria dia vory marobe ny olona na sy tany an-toerana aza ny kandida laharana fa 520. Maro ny olona no liana amin'ny manifesto na ilay dina hifanaovan'ny kandida Marc Ravalomanana amin'ny vahoaka malagasy satria dia mahakasika tanteraka ny fampandrosoana sy ny fiainana andavanandro ny malagasy mihitsy ny votoaty ny manifesto. Nandritra izay fampelezan-kevitra izay dia nisy ny diabe nanerana ny tanàna ary nisy ihany koa ny fionana tamin'ny mponina tao Mandoto. Nisy ihany koa araka izany ny fampianarana ny mponina amin'ny fampiasana ny bulletin tokana. Miarabantsika rehetra tonga eto amin'ity renivohitra ny district ity. Manam-pirofo fitiavana tanorazana na tonga anareo eto. Miarahaba anareo pirofon'izao fa hifidy any dada Marc Ravalomanana isika. Ka tongava mifidy manentana anareo izahay. Hiasa ho antsika dada Marc Ravalomanana. Asa matahotra. Minofotsiny ihany
lailahy matahotra an'Andriamanitra, lailahy mamerina ny fandriam-pahalemana, ampiakatra ny toe-karena sika tamin'ny androny. Izany tsy nanana bisikleta, izany tsy nanana zany sarety zany tamin'ny fotoana androny. Izany ny fotoana voalohany sy ny tômôbila teny ambanivohitra. Ko andreto isika menakavy tongava mifidy, mifidy ny larana fafiry. Misaotra antsika rehetra, misaotra anareo ary matoky anareo izahay mpandrindra rehetra ka memera ny timina fa hifidy ny larana fa 20 isika. Mangetaetany amin'ny anamboarana indray ny lalana amponao mandoto ary ihany koa ny hamerenana indray ny kit skolaira ho an'ny mpianatra. Sehatra izay tafiditra ao anatin'ny manifesto avokoa. Tsy tokony hembotra intsony ny fifidianana fa miandrandra filoham-pirenena mendrika ny vahoaka. Io no fanehoan-kevitra ireo olom-pirenena teo amin'ny fandraisam-peo ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Nanamafy izany koa ny filohan'ny SENI izay voasoratra ao anaty lalàna Manakery no tokony fitorana hoy izy ary miroso makany amin'ny fifidianana isika ny 7 Novambra ho avy izao. Edena Eliasy, Manoran-Dremalala. Nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ny olom-pirenena manoloana ny endrika fanakorotanana misy ankehitriny izay midika ho fanemorana na fanafoanana ny fifidianana ny 7 Novambra izao. Manaiky ny anemorana ny fifidianana satria efa tongotra ny fotoana izay efa nendasan'ny malagasy ary fifidianana zany ka efa miandrandra filoham-pirenena vaovao. Ny antony tsy anekeko an'izany dia manjary lasa ohatrany hoe fanakorotanana indray le izy ka dia miandrandra filaminana ny vahoaka, miandrandra filoham-pirenena vaovao. Tsy manaiky tsy mankasitraka ny anemorana fifidianana fa aleo andeha fifidianana fa ny olona tsy manaiky an'izany fifidianana zany dia tsy te hampandroso an'ity Madagasikara ity. Dia ny hevitro zany, ny hevitro manokana dia aleo andeha fifidianana, aleo andeha fifidianana ahitana safidim-bahoaka marina. Raha ny hevitro aloha amin'ilay hoe fanemorana ny fifidianana angamba matoa nanaiky ny latsaka dia tokony efa vonona amin'ny zavatra rehetra na ny ekena le latsaka fifidianana satria ny fitsipi-dalao efa mipetraka dia tokony ekeny zay. Matoa ianao ny latsaka zany dia tokony iroso fa tsy hoe ahembotra ny ray. Raha za manokana aloha dia tsy mankasitraka ny fanemorana amin'ny fifidianana satria efa diso latsaka takerina loatra ny firenena dia mila filoham-pirenena tena voafidy-bahoaka ary vonona hitatana an'ity firenena ity amin'ny rariny sy nitsiny. Efa tongotra loatra le izy raha ohatra ka ahembotra indray sady ny vahoaka efa mangetaheta fifidianana hatramin'izay nandritra n'izay 5 taona zay efa nangetaheta ny mafy dia mafy ny vahoaka. Tsy mankasitraka satria gnatony sy misy ny candidat sasany efa nandany vola tamin'ilay propagande dia hembotra izy dia lasa tia mafatianto. En plus n'izay koa raha ohatra hoe ahembotra izy dia mety risque be amin'ny hisian'ny isam-folofolo zany. Isika zao efa miaina amin'ny sy fandriam-pahalema na efa miaina amin'ny resaka sosialy ambany be dia noho izany zany raha io zany ohatra hoe raha ohatra manko izy ahembotra dia nitsika zay zany lasa tetezany hita satria ny filoham-pirenena efa nametra-pialana, efa nametra-pialana ny filoham-pirenena manara-dalàna izy dia nitsika zay zany tokony miroso ny fifidianana. Entitra ny valiteny ny filohan'ny SENI raha nanontaniany mpanao gazety mikasika ny fanemorana ny fifidianana no amafisiny fa tokony ho ajaina izay voasoratra ao anaty lalàna. Miroso makany amin'ny fifidianana isika ary efa feno tanteraka ny fepetra hiatrehana izany. Eo anatrehany ady hevitra isa tokony izay misy dia tsy misy afa-tsy ny fanajana izay zavatra voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana, ny zavatra izay voasoratra ao anatin'ny lalàna rehetrarehetra Manakery eto amin'ny Repoblika Malagasy no ifitorantsika. Alao andeha le consensus dia hitantsika eo nitrangan-javatra mitranga efa manjary lasa miteraka polémika le zavatra hoe ny président SENI ny teny an'izao na ny teny an'izany.
fa alao hitatsika eo le izy hoe inona le zavatra hitranga eo a dia mandray fanapahan-kevitra tsika araka nitsangan-javatra izay misy eo fa atreto aloha tsika dia mandroso mandeha makany amin'ny fifidianana zany zay ngamba le izy. Mariana moa fa tsy tonga nanatrika ny fitoanandony tanterahany ireo kandida 4 teny amin'ny CCI Vato ny avy eo anivo ny CENI na dia nahazo fanasana aza nambarany filohan'ny CENI fa fitoanandony politika no atao endy ka tsy tokony hidirana ity birao-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana ity izay misahana manokana ny resaka teknika. Ny any Vato ange resaka politika no any Vato e. Ny anay ange dia resaka araka ny fantatrinareo fa resaka teknika ny anay donc tsy tokony hitako hoe inona moa zany no tokony andehanako any Vato. Mety misy androm-panjakana tokony andeha any Vato izay miandraikitra ny resaka politika fa ny anay dia organisation teknika. Afangaron'ny olona ange le zavatra nataon'ny CENI teny Nanisana sy le zavatra mitranga eny Vato ny zavatra nataon'ny CENI teny Nanisana dia cadre de concertation miaraka amin'ny candidat tahaka ny nataonay taminareo mpanao gazety nandritra amin'ny fotoana maharitra, tahaka ny nataonay tamin'ny fiarahamonim-pirenena, tahaka ny nataonay tamin'ny fiarahamonina politika amin'izao fotoana izao misy olana eo amin'ny candidat dia manao cadre de concertation zay ao anatin'ny asanay tanteraka zany zay ny teny Nanisana. Zao efa zavatra hafa le eny Vato zany dia tsy afaka mandeha makeny intsony zay satria efa mihoatra ny zavatra tratranay zany ny Vato. Vaovao mandidina izay fifidianana izay hatrany ao fahombiazana lehibe ary hitondra filaminana sy fampandrosoana ho an'i Madagasikara ny fahavitan'ny fifidianana ny 7 Novambra ho avy izao hoy ny Masoivo Frantsay monina sy miasa eto Madagasikara androany. Amerina ny krizy sy ny fitantanana gaboraraka toy ny tamin'ny tetezamita kosa ny tsy fahatanterahana izany hoy izy. Io maraina io no tonga nitondra ny anjara birikiny anatevenana ny kitapom-bola ny SACEM ny Masoivon'ny Frantsay sy ny Norvégianina efa feno tanteraka ankehitriny ny vola ilaina hiatrehana ny fifidianana hoy ny filohan'ny CENI. Manao toy vakana ny fanampiana sy fanohanana ny Madagasikara amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny 7 Novambra izao. Firenena vahiny maro no efa tonga teto amintsika naneo izany fahavinonana anampy amin'ny Madagasikara izany. Io maraina io dia nanamafy ny Masoivo Frantsay sy ny Norvégianina fa miankina amin'ny fahombiazan'ny fifidianana ny 7 Novambra izao no ampilamina sy ampandroso ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy. Raha toa ka tsy mahomby kosa ny fifidianana dia hiverina hiaina ao anaty krizy lalina efa niseho teto amin'ny firenena isika izay isitrahan'olombitsy tombontsoa manokana. Le succès de ce processus est gage de stabilité et de développement pour Madagascar et pour les Malgaches. L'échec du processus peut signifier un retour en arrière dont ne profiteront que quelques-uns au détriment de la majorité. Madagascar a la possibilité d'organiser des élections exemplaires. Elle doit donc saisir sa chance et briser ainsi le cycle des crises dans lequel le pays a été beaucoup trop souvent victime. Efa feno tanteraka ny vola ao anatin'ny kitapom-bola ny SACEM entina hiatrehana ny fifidianana ho filoham-pirenena. Nameno izany io maraina io ny Frantsay sy ny Norvégianina. Lafim-baovao hafa kosa indray manoloana ireo tsikera be fahatany ataon'ny sasany amin'ny komina Antananarivo renivohitra sy ny Benitanana manoloana ny fivangongon'ny fako dia nanamafy androany ny lefitry ny Benitanana ny Colonel Rambosalama Emilien fa ny Samva sy ny ministeran'ny rano no tompona andraikitra amin'izany. Mikasika ny lalana kosa dia tsy mba nahazo famatsim-bola avy amin'ny fer na ny fond d'entretien routier ny avy eo anivo ny commune Antananarivo renivohitra. Fanadadiny Irina Rabemanantsara. Tsy andraikitry ny commune Antananarivo renivohitra ny mitona ny fako makany Andralanitra fa anjara ny Samva sy ny ministeran'ny rano. Na izany aza dia manao tolo-tanana tamin'ny fanomezana camion ny commune Antananarivo renivohitra anampiana izay fanalana ny fako izay hoentina any Andralanitra. Zay olona mitendry fa hoe tsy mahavita ny asa ny commune urbaine Antananarivo amin'ny fanasorana ny fako dia diso afa tokony afantatra tsara hoe inona ny andraikitry ny ministeran'ny rano sy ny Samva, inona ny andraikitry ny commune urbaine Antananarivo amin'ny fanadiovana fa tsy hanenjika be fahatany Andramatoa Benitanana fotsiny hoe tsy mahafeno resaka fanadiovana Antananarivo dia ahitsoko eto zany zay zavatra zay satria dia misy mitondra sora-bavety milaza an'izay fa dia ny Samva
sy ny konsiny ministeran'ny rano ny tompona andraikitra amin'ny fanasoran'ireny fako misavovona hitanaroa eny amin'ny toera-fanaripako ireny matonareo mahita ny camion-ny commune urbaine Tananarivo manala amin'ny fako dia fanampiana fotsiny ny anay satria mahatsapa raha matobe ny tanàna fa tsy araky ny samby vazana zavatra zany ary amin'ny mahareny azy sarotina amin'ny resaka fahasalamana dia mandefa ny camion-nay zakay manampy ny samby vasy ministeran'ny rano manary ny fako. Ny fanadiovana ny lalana no andraikitry ny commune enjato ny mpamafalalana eto Arivo isan'andro izay mamafy fa izany lalana izany amin'ny 4 maraina, amin'ny 10, amin'ny 12 ary amin'ny 4 ora tolakandro. Mila rahana ihany koa ny fitsipika indrindra eo amin'ny fanajana ny ora fanariana ny fako. Momba ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra kosa dia tsy mba anisan'ny nahazo vola tamin'ny FER, Fonds d'entretien routier ny commune Antananarivo renivohitra, ny FER izay fehezan'ny fanjakana. Na izany aza dia manamboatra ny lalana eto Arivo araka izay eo ampelantanany ny commune Antananarivo renivohitra miaraka amin'ny orinasa Colas. Hatramin'ny nahatongavan-dramatobe ny tanàna teto zany dia tsy mba nahazo an'izany atao hoe Fonds d'entretien routier ny commune urbaine Antananarivo. Manana droit amin'izany zakay kanefa dia tsy nahazo an'izany. Ny antony dia fehezan'ny fanjakana foibe io dia izay tiany fanjakana foibe anaovana azy. Raisiko ohatra petite vitesse sady amin'ny commune urbaine Antananarivo no an'ny fanjakana foibe satria iny no kitikitika ny rambona akanjo amin'ny fanjakana foibe dia amboarina satria iny ny route nationale numéro 1. Commune urbaine Antananarivo koa mba manana ny laminasiny amin'ny resaka fanamboaran-dalana kanefa noho tsy fahazahoan'ny commune urbaine Antananarivo zay Fonds d'entretien routier zay finy fanjakana foibe zay dia tsy maintsy mionona amin'ny fiara-miasa miaraka amin'ny Colas ny commune urbaine Antananarivo ary manao ezaka amin'ny resaka fanamboaran-dalana. Fa amin'izay zavatra rehetra miseho eto Antananarivo dia samy tompona andraikitra ny tsirairay. Tokony anaraka ny fitsipika isika ary tokony hiova mihitsy le toe-tsaina fa le toe-tsaintsika mihitsy zany tsy lesy fanarahana fitsipika zay ny tena mahavoatsika eto tany fa be lo daholo ary rehefa tenenina dia lasa manompo azy amin'ny farany hoe tsy ampafiriko lahy kanefa aza zavatra zay tsy ampandroso mandrak'izay mihitsy zay raha mbola zay toe-tsaina eto tsy ampandroso tondra manitsy ianao dia lazaina fa manao dictature tsy miteny ianao dia lazaina fa malemy oentina moramora le olona dia lazaina fa namany io tsy mety ka fa zao dia fandray fepetra fa dia ny tompona tomobile sy ny mpanao lavazy zay tsy mpanaraka fitsipika rehetrareza zany na fiain'ny Tananarivo dia fa hosazina amin'izay. Eo amin'ny vaovaony sosialy kosa indray dia mitokana nanomboka androany ireo mpiasan'ny site manerana ny nosy raha ny nambaran'izy ireo dia noho ny tsy fanefan'ny mpitantana ny karaman'izy ireo nandritry ny 7 volana no antony izao fitokonana izao. Tsy nisokafan'ny mpitantana intsony ny site etsy Ambohimiandra io maraina io ary efa nisorona ihany koa ny takelaka misy ny famantarana maha-site azy. Efa nisy ny fitoriana napetraky ireo mpiasa ireo teo anivo ny fitsarana momba ity raha ity. Raha itsika ny fanedadiana etiny Edena Eliasy Manorandre Malala. No esorina tanteraka ny takelaka misy ny anarana site na ny fitoerana fanabeazam-bo momba ny teknika sy ny toe-karenina teto amin'ity trano teto Ambohimiandra ity. Vao maraina dia nitokona teto ivelan'ny toeram-piasany ireto mpiasan'ny site ireto. Noho ny tsy fahazonany karaman'izy ireo nanomboka ny volana febroary no antony izao fitokonana izao. Efa nisy ny fifampiresahana mialoha tamin'ny mpitantana ity fitoerana ity momba io resaka karama io saingy tsy mbola nahitam-bokany izany. Tamin'ity taona 2024 ity zany dia indray mandeha ny mpampiasa nandefa ny karamanay karama volana janvier dia efa volana mai moa vao niraisina. Zao tsika efa kaiky farana ny oktobra dia zay karama indray mandeza ihany zany mbola niraisinay dia mangataka zahay mba ireglena zay karama zay. Ny zavatra efa nisy nataonay dia efa tamin'ny avril zay nisy tompona andraikitra teto dafy dia efa nanao fangatahana zay dia déposena tany amin'ny inspection du travail ihany koa zay fangatahana ny karama izay. Dia tsy nisy valiny tena nahafapo moa fa ohatrany hoe foana hoe mbola tsisy vola
dia ny mpiara-miasa ny ezaka foana hoe ampandeny asa ny sita. Raha nambarany ireto mpiasa ireto hatrany dia noho ny tsy fahaiza mitantana no antony tsy mampisy ny karaman'izy ireo. Manalova ny mpitantana zany izy fitantanana tsy naomby fitantanana tsy na mety halatra mihitsy tsy fantatra mo zay ampipirotry zay izy a dia somary dia lasa mitsoka fotsiny daholo zany tompony andraikitra amin'izao dia zay ny takinay. Ankoatra ny karama tsy voaloha dia tsy voahaza ihany koa ny zon'ny mpiasa toy ity tranga manaraka ity. Za zany efa 3 taona niasa tato amin'ny sity. Za zany anisan'ny zanay indrindra tato. Dia ho retraité aho zany a dia tamin'ny 19 tamin'ity farany volana septambra zany tokony mandeha fa nalefa ny chômage a dia tamin'ny 31 août nalefany. Nefany a sady tsy nomeny ahako ny tombontsoa kiresaretra tsy nalohako ny knapsa dia izao zany zay a dia tonga dia miahaka ohatran'izao fotsiny na ny ankonako raha tsy manam-bola ny fatrano tsy maintsy efana dia izao no nanaovan'ny mpampiasa anay izao. Nanambara ireto mpiasa amin'ny tokona ireto fa efa nisy ny taratasy fitoriana napetraka izy ireo mikasika ity tsy fanajana ny zon'ny mpiasa ity. Zay moa zany zao efa misy ty raha ty efa mandeha any amin'ny tribonaly ka metaka ndraika zay ny tsona zay manapahefana rehetra maefa ny any amin'ny tribonaly na ty na ny inspection hoe jereo ny olona mpiasa. Tsara ny manamarika fa nanomboka ny taona 1796 dia vahiny no nitantana ity ivitoerana ity. Nanomboka ny taona 13 kosa nafindra tamin'ny teratany malagasy ny fitantanana izany. Mpianatra sy mpiaroka, mpandraharaha, mpanao gazety sy sokajin'olona samihafa no efa nisitraka ny tombontsoa teto amin'ny sita. Ny sita izay mitahiry ireo tahirikevitra samihafa anampina amin'ny asa sy ny fianarana. Betsaka indray zany no very tombontsoa manoloana ity fikatoanan'ny sita ity. Taoriny valim-panadinana baccalauréat manerana ny Madagasikara dia olana goavana tsy maintsy hatrehan'ireo ray aman-dreny ankehitriny ny fitadiavana sekoly sy ny enti-manana rehetra hatrehan'ny zanany ny dingana manaraka. Voafetra ny toerana eny amin'ny Université Mpanjakana, lafo ny saram-pianarana eny amin'ny Université tsy miankina, tsy maintsy mitady ampifanarahina amin'izay misy eo am-pelantanana araka izany ny sekoly ianarany ny ankizy. Tsy ireo mpianatra vao afaka fanadinana baccalauréat intsony ankehitriny no manana olana hiatrehana ny lalam-piofanana eny amin'ny ambaratonga ambony fa ny ray aman-dreny. Sairan-tsaina ny ankamaroany ireo ray aman-dreny amin'ny fitadiavana sekoly mifanaraka amin'ny vola misy eo am-pelantanana any ka tsy maintsy miainga amin'ny enti-manana avokoa izany rehetra izany. Tena manao compte mihitsy reto ny vola miditra amiko zao ny isam-bolana dia zao zany ny école mety amin'ity zasy ity. Raha zanako zao 5 ans izy nianatra tonga dia eritreretiko hoe vitako ve zay 5 ans zay no vitanay eo atokantrano hoe zay 5 ans zay. Arakaraka moa hoe misy vola efa magnomana hoe tia ankizy fa ndraiky nefa hoe tsy misy dia tsy azo tapana nefa ny fianaran'ny ankizy tsy maintsy metaka ianao. Tsy dia manantena loatra ny hiditra eny amin'ny Université Mpanjakana ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny noho ny toerana voafetra sy ny karazana sivana maro samihafa. Ilay hoe ankizy afaka baka teo tena manahirana mihitsy zao le mitady école satria le any amin'ny Université Mpanjakana tsy aro hoe ho tafiditra any daholo le ankizy. Mbola eo koa le hoe manao concours raha sanatria tsy tafiditra dia lasa année blanche izy. Tsy maintsy mifototra eny amin'ny université tsy miankina araka izany ny ankamaroany ireo mpianatra. Noho izany indrindra no antom-pisian'ny hetsika iray ho an'ny université tsy miankina mba hitadiavana vahaolana anampiana ireo ray aman-dreny sy ny mpianatra. Amanjatony ny samam-pianarana avaratonga ambony asa safidiana amin'ity hetsika ity ampahafantarana an'ireo tanora indrindra ireo vao afaka baka sy ahafahana manome taridalana sy toromarika ho azy ireo amin'ny fisafidianan'ny samam-pianarana sy varatongana. Nanomboka androany ity hetsika salon de la rentrée universitaire ity ary farana rampitso etsy amin'ny village voara Andotapenaka. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Isaorany ianao tany tokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-piona tompoko lasy tompoko vavy.